Fanambarana manoloana ny safotofoto sy ny tabataba hita amin'ny firenena. Manao fanambarana manaraka izao ny fiambonan'ny mpianatra anjerimanontolo manerana ny Madagasikara, ny vondrona ao anatin'ny ACDMADA sy ny vondron'ny tanora izay tonga saina ao anatin'ny génération Z izay efa fantatsika. Génération Z dia tsisy mpitarika fa ny tanora rehetrarehetra izay tonga saina eranosina ao anatin'ny génération Z, anisan'izany ny mpianatra anjerimanontolo erana Madagasikara. Ny savorovono tompoko ilatona, solavo ka hay amindritsika ary sokenda ka hay tsako. Manoloana ny famoretana, ny famonoana ary ny herisetra mahazo any mpianatra izay avy amin'ny ACDMADA sy ny tanora atao anatin'ny anjerimanontolo eranosy dia manao izao fanamarana manaraka izao. Mitaky ny famoahana avy hatrany tsy misy fepetra ireo namanay izay nisamborona nandritra ny hetsika mpilaminana izay nataonay, ary mitaky koa ny sazy henjana farak'izay henjana atao amin'ireo mpitandro filaminana izay namono ka nahafaty ny namanay. Manambary izay fa feo iray ny mpianatra ny anjerimanontolo sy ny tanora rehetra eto Madagasikara mihoatrany an-tapitrisany maro ka hiaraka hitaky fanovana satria efa tsapanay fa mizotra amin'ny maizina noavinay sy noavin'ny firenena. Miantso ny rehetra zay mba hane alahelo sy fanodrina aminay amin'ny tolona izay ataonay. Miantso ny CSS, mpiasa-panjakana, manam-pahaizana rehetra zokinay sy ny olon-tsotra rehetra izay mahatsapa fa mbola manam-panahy mba hiaraka isaona aminay rapitso alatsinainy 7 septambra manerana Madagasikara. Miantso ny tanora rehetra zay hijoro tsy anaiky ho tapenam-bava, tsy anaiky atao fitaovana politika ary tsy anaiky fa hitaky kosa fanovana ao amin'ny tombontsoan'ny firenena. Miantso ny olom-pirenena rehetra zay mba hiaraka hijoro aminay amin'ny alatsinainy, hiaraka hiory aminay ka samby anao akanjo mainty eranosy izay mbola mahatsapa koa sady hetsika mainty no atao izay sady ho fisaonana no fanehoana fa resy ny malagasy izay tsy mahazaka ny vidim-piainana efa lafo, ny fahantrana, ny fahapotehan'ny lalana, ny fampianarana tsy zarizary, ny jiro tapaka izay zofototra ny takina raha teo ary ny toe-karena ka hiaraka hifo aminay. Miantso ny mpitandro filaminana zay mba hanaja ny zo ny hetsika mpilaminana ary hiaino ny feo ny fiatreretany ka hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy ny mpamon'olona. Manameloka ny fandrobana sy ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandro filaminana zay izay say amin'ny tsy tokony ho izy kanefa kosa kanosa manoloana ny mpangalatra sy ny mpandroba. Manambara izay fa tsy hitsatra ny tolona izay ataonay tanora raha tsy foana sy mbola manjaka ny kolikoly, ny risoriso ary ny tsirariny eto amin'ny firenena. Miantso ny sandika zay mba hiaraka aminay ny mpampianatra, ny mpitsabo, ny fikambanana rehetra izay velona ka mahatsapa fa marary izay tanora aoka mba hiaraka aminay. Miantso ny manokana ny CSS izay ray aman-dreny nitezanay, mpiasa-panjakana manam-pahaizana zokinay, ny olon-tsotra mba hiaraka aminay rapitso aneo fiaraha-miora aminay ary hitaky ny zofototra izay tokony hisitrahan'ny olom-pirenena tsirairay. Manambara izay fa tsy hitsahatra ny tolona raha toka tsy mivaly ny fitakinay izay heverinay fa ho tombontsoa ny firenena. Tsy ekenay ny tsy famoahana ny poste budgetaire ho an'ny mpianatra izay nivoaka tao amin'ny ENS ka nampiandrasana taona lava, nivoaka tao amin'ny FIRP efa firy taona lasa tsy misy recrutement kanefa voasoratra ao anaty teti-bolam-panjakana izany rehetra izany. Tsy ekenay ny fampiandrasana taona maro ny poste budgetaire ho an'ny mpitsabo izay efa nivoaka nandritra ny taona maro kanefa efa voasoratra amin'ny teti-bolam-panjakana koa. Tsy ekena ny kolikoly fanavakavahana amin'ny fidirana amin'ny resekoly ambony sy ny rafitra mananazy eto amin'ny firenena toy ny ENAM, ny NMZ, fidirana amin'ny manamboninahitra izay takina vola atapitrisany maro. Handika izay manana vola sy mahitahita ihany kanefa tsy mana fahaiza-manao no mahazo ny toerany vokany mihevitra tsy azo tsy hita i Madagasikara. Miantso ireo mpianatra rehetra izay namanay eran'ny Madagasikara sy ny tanora izay efa nalatsa-drano nambatsika ary tsy misy fofonana natao tamintsika, tsy nomena lanja akory izahay tamin'ny kabary nataon'ny filoham-pirenena. Fotoana izao ifambatorana, fotoana izao iraisana ina, iraisana saina, iraisana feo mba amerena ny asan'ny manam-pahaizana sy ny tanora eto amin'ny firenena. Mitaky izay fa ametraha-pialan'ny gouvernemanta sy ny rafim-pitondrana izay efa hita fa tsy mahavaolana tao anatin'ny taona maro. Tsy mila fifampiresahana
ampitondra efa namono namanay izahay satria everinay fa fanimbazimbana sy tsy fanomezana azina ny maty na latsadra tsy fanohizana ny tolona izay efa nataonay. Iresaka kosa izahay raha tanteraka ny fepetra izay takinay ka atongavana amin'ny tombotsoa izay iombonany firenena malagasy. Koa araka izany atao rapitso erany anjerimanontolo eto Madagasikara ny hetsika mainty miantso ny mpianatra anjerimanontolo rehetra erany université iombona alahelo itafy lamba mainty atao rapitso. Miantso ny olo-pirenena rehetra kosa iaraka isaona aminay, iaraka anaiky resy aminay, itaky ny zofototra maha-olombelona mba ho tombotsoa ambony firenena satria efa resy Madagasikara. Efa mijoro izay tanora ao anatin'ny génération izay misy anay, miantso ny génération rehetra na X, A, Y eto amin'ny firenena iaraka itolona ho tombotsoa ambony firenena izahay. Miantso manokana ny faritra rehetra any amin'ny province, district rehetra izay mahatsapa fa mangiry marary sy mipotika ny vidin'ny lavanila, potika ny lalana rehetrarehetra, iaraka isaona aminay koa amin'izany rehetra izany. Ty fanambarana tia iarahanay mpianatra université rehetra Nosy izay mivondrona ao anatin'ny ACD Madas ny génération Z Madagasikara natao teto Antananarivo fa 24 septembre 2024 masina ny anjerimanontolo, masina ny tanora ny Madagasikara, makasitraka tompoko. Afatra ho an'ny filoham-pirenena izay nampiantso anay hoe hiresaka. Valiana eto le izy tsy afaka niresaka aminao izahay. Raha ohatra ianao chef des armées namono ireo namanay, ho tononketo ireo mbola voatazominao any. Randriana Antoine Tafitaliva Arsène, Tovinambiny Janahary Valisoa, Hary Fanaiky, Andriana Ometso Niaina Fandala, Rakoto Ndrajaona, Andriana Irina Lala Honoré, Hery Maefa Diadema Niaina, Tombotsoa Fanambinana, Andria Mizaka Niavo Mijoro, Rakoto Mampionina Kanto Niaina, ahoana mihitsy mo tompoko, zay vononareo nefa zay koa atsonareo iresaka aminareo. Tsy miresaka aminareo izahay, raha andeha izahay dia any amin'ny assemblée fa tsy anareo, makasitraka tompoko.